Manambahiny kosa ny fampalalama avao amin'ity takariva ity eo amin'ny tontolon'ny finoana tsy izy akory zany fa andriamatoa andrenananja avao Herinaivo filopanampy eo anivon'ny hevitra ekay mambotately mirabanao tompoko tonga soa amin'ity arivo ity. Mirabanao Andriamatonjaka ary miraba ihany koa ny mpanaraba avao eto amin'ny MATV. Misy ny hetsika goavana karakarainy avy eo anivon'ny hevitra ekay mambotately amin'ity faraparan'ny herinandro ity inona io hetsika io? Ny hetsika moa zany dia toy ny fanao isan-taona dia ny fankalazana ny fetin'ny taranaka 13 izay atao ny sabotsy 5 oktobra ho avy izao sy ny alahady 9 oktobra ho avy izao ihany koa. Androandro be zao no ankalazana an'izay hetsika izay manao ny mety hoe fandaharam-potoana ao anatin'ireo roa andro amin'isesy ireo. Ny fandaharam-potoana ny ampitso sabotsy 5 oktobra zany dia manomboka amin'ny 7 ora sasany ny fitaovam-pivavahana fanokafana izay atao amin'ny akany 100 taona. Ary ao anatin'izany tontolon'ny andro ny 5 oktobra zany dia misy ny trano eva izay fampiratiana ireo vokatra avy any amin'ny zanaparitra. Zany hoe zanaparitra zany no mikarakara ny trano eva ary misy ihany koa ny fampiratiana izay ataon'ny komita ny 50 taona fiangonana ny hetsika rehetra nandritra ny fankalazana nandritra izay efa-taona nankalazana ny 50 taona zay ary misy ny sakafo iraisana. Zay ny momba ny asabotsy zany hoe manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hifarana any amin'ny 5 ora hariva anoany. Ny alahady kosa dia manomboka amin'ny 4 ora sasany ny fitaovam-pivavahana izay iantsona ny taranaka rehetra sy ny zanaka pelezana avy amin'ny hevitrikay mambotately mba hiara hanome voninahitra an'Andriamanitra ny amin'izany fitaovam-pivavahana izany. Ka toy ny mahazatra dia misy ny fanaterana ny valopon'ny taranaka izay amin'izay fotoana izay mitsanganan'ny taranaka tsirairay na ny fianakaviana tsirairay dia misy ny fandraisana fanasan'ny tompo ny amin'izany famaranana ny fitaovam-pivavahana izany. Totsika hoe efa matetika any nareo mikarakara hetsika toy izao, inona no mety hampiavaka ny amin'ity taona ity? Ny mampiavaka amin'ity taona ity zany dia mbola tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny 50 taona ny fetin'ny taranaka amin'izao 13 izao. Ary ny asongadina trany dia ny fisian'ny tsangam-bato ara-panahy izay nataon'ny komita 50 taona dia ny zanaparitra izany izay mahatratra 420 izy hatramin'ny any ampitan-dranomasina. Ary ny fitaovam-pivavahana atao amin'ny alahady 9 oktobra io dia hivantana ho an'ny zanaka pelena sy ny taranaky ny fiangonana rehetra any ampita. Raha izany dia manao antsoa ho an'ny ataontsika hoe zanaparitra taranaka eo anivon'ny hevitra ekay mambotately andriamatoa Andriananja avao ity takariva ity faraparina ihany koa ny resadresakitsika inoana fa misy ny teny fanentanana aroso amin'ny mpijery amin'ity takariva ity. Ny teny fanentanana dia hoe aza mafoy ny fiarahantsika mivavaka fanomezam-boninahitra zany ka dia miantso antsika zanaka pelezana rehetra, miantso antsika taranaka avy eo ambotately. Ny hafa arovavy dia itsika indray no tsy fanotrina amin'izany fotoam-bavaka izany dia manentana antsika rehetra ho tonga maro. Dia isaorana feno ihany koa anao andriamatoa filopanampy eo anivon'izay hevitra ekay mambotately izay nanaiky sain'ny fampalalana amin'ny MATV ity takariva ity. Dia misaotra anao Andriamatonjaka dia misaotra ihany koa ny MATV nampiatrano ny fiangonana Ambotately. Ohatrantsika rano kosa